Fantatra amin'izao fotoana izao fa taorian'ny fifidianana izay natao tena amin'ny antenimiram-pirenena dia Andriamatoa Siteny Randrianasoloniaiko ndray zany ny filoha izay mitantana azy ireo amin'izao fotoana izao. Ka tao anatin'izay dia teboka vitsivitsy no nambarany ity filohan'ny antenimiram-pirenena vaovao ity nanoloana ny mpanao gazety tamin'ity herinandro ity hatrany. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny Abonneo Chaine antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tabaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsifiko zay dia ny mahakasika an'ireo teboka vitsivitsy izay nolazainy Andriamatoa Randrianasoloniaiko Siteny no tena iompanatsika atao anatin'ity video ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Firaisamon'ny pirenena na TIMG miantso ireo manam-pahefana ankehitriny hampiantso ny fifampidinihan'ireo herivelona rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena ho izy ireo hatrany. Izany dia ho fametrahana ny fifanarahana izay ekeny rehetra ho an'ny rafitra hitarika sy anaramaso ny teteza mita ho an'ny fanavoazan'ny pirenena hoy ny fanazavana hatrany. Tanjona kendrena amin'izany dia ny hoe famaritana ny tanjona sy laharam-pahamehana strategjika ho amin'ny fanavoazan'ny pirenena. Fanendrena praiminisitra sivily izay tsy hirotsaka amin'ny fifidianana manaraka araky ny fetra sy fenitra izay ho faritana mandritra ny fifampidinihana. Fanamboarana ny tondrozotra na feuille de route amin'ny teteza mita ho amin'ny fanavoazan'ny pirenena miorina amin'ny fotodrafitrasa momba ny fahitsiana ny andraikitra iombonana ary ny fandraisana anjara rehetra. Fametrahana rafitra fanarahamaso, fanaovana tombonezaka anatin'ny mangarahara sy fanatanterahana tambirina andraikitra ho izy ireo hatrany. Io ny voalazany firaisamon'ny pirenena TI Madagasikara. Efa nivoaka ny fonja ireo roa lahy izay nolazaina fa nitoraka angidimby tany Alarobia Vatosola distrikany Andramasina hoy ny Génération Z tany an-toerana tany. Saika hanao fampelezan-kevitry ny Andriamatoa Andrajoelina moa no nahatongavany angidimby io izay nitondra Andriamatoa Lalatendrakotondraza tany Alarobia Vatosola tamin'ny Novambra 2024 saingy notorahan'olona tamin'ny vato ilay angidimby. Sazy mihatra 5 taona an-tranomaizina no azon'ireo roa lahy izay nolazaina fa nitoraka. Efa nivoaka nefa n'izy ireo vokatry ny tolona izay nataony tanora Génération Z hoy ny Génération Z Andramasina rehefa avy notanana amponja nandritra ny 2 taona be izao ireto roa lahy izay nitoraka angidimbiny Ramatoa Lalatendrakotondraza ireto hatrany. Fanambarana amin'ny syndicat mahaleo tena ny inspecteur de travail takin'izy ireo ny fanovandrafitra miobana amin'ny fametrahana ministera manokana ho an'ny asa sy fampananana asa ary ny fanofanana arakasa amin'izao fiovana vaovao izay niandrasan'ny be sy ny maro izao. Fitarainan'ny vahoaka eo anivon'ny fitsarana ny Conseil présidentiel de la refondation de la République de Madagascar no handray azy manomboka izao. Tonga teny amin'ny ministeran'ny fitsarana teny Faravositra ny colonel Andriamiarsoa Gervais tamin'ny andro ny alakamisy lasa teo iny. Ny ministry ny fitsarana teo aloha Rakotomandimby Benjamin Alexis izay manao ny asa fampandehanany raharaha eo amin'ny ministeran'ny fitsarana no nandray azy. Dinika ny arahana dia niompana tamin'ny resaka fitarainan'ny vahoaka na koa hoe doléance eo anivon'ny fitsarana fa tapaka fa ho raisin'ny Conseil présidentiel de la refondation de la République de Madagascar manomboka izao ny fandraisana ireo fitarainana rehetra ireo araky ny voalazan'izy ireo hatrany. Midika izany fa nisy fanovana ihany koa ny eo anivon'ny fitsarana manoloana an'ity resaka fanovana amin'izao ankehitriny izao. Teboka vitsy indray no nambarany filohany antenimiram-pirenena Randrianasoloniaiko Siteny nanoloana ny mpanao gazety tamin'ity herinandro ity. Teboka voalohany tamin'izany ny base toliara. Tsy mahasoa ny vahoaka malagasy ny base toliara, tsy maintsy ajanona io ary izay fitondrana mikitika an'io dia tsy maintsy miongana hoy ny nambarany hatrany. Ny mahakasiky ny fahatapahan-jiro indray nisy ny vahaolana fa Andriamatoa Andrajoelina no tsy nanao azy. Raha nanaiky Andriamatoa Andrajoelina nanao ny tetikasa sahofika sy volobe. Vola nisy efa tsy nisy groupe niasa intsony ny teo Antananarivo 5 taona ny faharetany asa 7 taona izy ny teo nefa tsy nataony noho ny tsy fahaiza mitantana izao
fahoriana izay mahazo ny voaka malagasy am'izao ankehitriny zao araky ny nambarany hatrany. Ny mahakasika ny orinasa nakatona indray ho sokafana daholy ireo orinasa izay nakatona noho ny tsindry politika mba hampitombo ny olona miasa ary hiasa ny mikasika an'izany ny solombavambahoaka. Hovaina ihany koa ireo lalàna izay nolanina teny amin'ny termiram-pirenena izay tsy mifanandrify amin'ny hitetam-bahoaka mba hifanaraka amin'ny fitakiana izay nataon'ny olona ho izatrany. Momba ny sazy iraisam-pirenena izay mety hatra indray, firenena tondra dronono sy tantely i Madagasikara ka raha voatantanana tsara ny firenena mipetraka ny mangarahara dia azo atao tsara ny mampandroso azy araky ny voalazan'ity Andriamatoa Siteny Randrianasoloniaiko ity hatrany raha nitafa tamin'ny mpanao gazety taorian'izay fahalaniny teo amin'ny filohan'ny teny miram-pirenena amin'izao ankehitriny zao. Mazava izay voalazany Andriamatoa Siteny Randrianasoloniaiko zay fa tena mila fiovana goavana i Madagasikara raha te hiroso amin'izay fandrosoana sy fampandrosoana izay fa tena sahirana ny malagasy amin'izao ankehitriny zao noho ny nafitsoka anireo izay mpitondra izay tsy nandinika izay tena laharam-pahamehana ary tsy nandinika afa-tsy ny tenan'izy ireo ihany tao anatin'izay fitiavantena lalina fa tsy sanatria akory fitiavana ny hampandroso zay araky ny voalazan'izy ireo hatrany tao anatin'izay lahateny sy dinidinika ary ny fanohan-kevitran'izy ireo nandritra izay fotoana lavabe izay. Efa ela ny vahoaka noho ny hanandra an'izay fampandrosoana izay, efa ela ny vahoaka noho ny hitaraina tao anatin'izany rehetra izany fa toa tsy misy mihainy mihitsy ny mandraky tiany androany ary matetika izay maneho ny heviny sy izay miteny rehetra dia avy hatrany dia voasambotra satria izay raha teo moa no tena isany nanavanana anireo mpitondra tao anatiny izay fitondrana voatsy ela teo amin'izay hoe fisamorana izay rehetra izay mahasahy maneho ny heviny sy izay rehetra mahasahy miteny ny zavatra tena misy marina sy maharary ny vahoaka nandritra izay fitondrana izay. Ka izay no antony nahatonga anireo olona maro izay tsy sahy niteny intsony sy tsy sahy naneho ny heviny manoloana an'izay rehetra izay noho ny fahatahorana an'izay hoe ho voasambotra na ihany koa ho fangadrana sy ny maro hafa izay no antony nahatonga anireny rehetra ireny nisafidy nangina tao anatin'izay fitondrana izay. Izay sy zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboky lasy tomboky vavy misaorantsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.